Valisoa no ahafantaran'ny olona eny amin'ny sehatry ny asa. Casse-point ny asako tao anatin'ny 10 taona zay. Maro sy betsaka ny lalana nolalovana tao anatin'izany teo ny sarotra tao koa ny fivoarana nefa rehefa nisy ny fikirizana sy ny fomba rehetra natao nanitarana ny asa nanatsarana ny tadiavana ny atongavana misehatra matianina. Zaho rery no nanao an'ity asa ity tany am-boalohany, niezaka nanitatra tsy kelikely an'izany ary efa any amin'ny 20 mianadahy izay zao no miara-manatotosa ny asa ity atao anatin'ny orinasa kely. Fahatsapako ny ray andro raha tany amin'ny taona 2012 tany ho any naka vola tao amin'ny telo-masopy Zoom dia natsafa sy nahita fa maro sy betsaka ny olona mila an'ity service ity dia resy lahatra ary nanapa-kevitra fa andeha hanao an'ity asa ity. Maro sy betsaka ny asa zay rahako manao amin'ny vola taty aoriana rehefa fantatry vola fa efa orinasa kely anankiray afaka manao zavatra maro aho amin'ireo karazana paiement en masse, ny collecte toy ny litsi sy ny projet rehetra zay misy ao amin'ny vola sary anisan'ny nanosika bebe kokoa zany teo amin'ny sehatry ny asa sy ny fitombon'ny fidiram-bola. Nampiasa olona maromaro kokoa rehefa ny amaro ny asa. Misaotra tompoko.